Fa miampy indray kosa ny business center eto an-drenivohitra Nosokafana tamin'ny ofisialy maraina teo ny toeram-pivarotana lehibe antsoina hoe Valle eny Ampandrana eny misy ny foibe ity tsena iray ity ary maro samihafa ny entana azo jifaina hita ao amin'izany fitoerana izany. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fisokafan'ny Valle ety Ampandrana, toerana antsoina amin'ny teny vahiny hoe business center and food court no ny fahitana sehatra samihafa ao aminy. Ankoatr'ireo birao samihafa dia hita eny an-toerana ny mpanao volo, ny mpivarotra asa tanana vita amin'ny vy, ny akanjo, ny fitaovana informatika, ny sakafo sy ny maro hafa ihany koa. Ny ezahana mihitsy izy zany mba ho hafa kely ho an'ny centre commercial izay efa existe eto Antananarivo dia lafiny anankiray ngamba ny fizarazarany ny local sy le toerana. Ohatra hoe ataontsika hoe ny rez-de-chaussée zao dia napetraka ho an'ny boutique dia ny premier étage ho an'ny resaka bureau dia ny deuxième étage dia ny ezahana ho an'ny restaurateur. Et puis tous les jours un plat du jour bien entendu. Anisan'ireo izay nisafidy ny hivarotra amin'ity fitoerana ity Virginie Giraud, mpitantana ny sucré salé, tsy lavitra ny toerana, misy ny parking lehibe ary azo antoka ny fiarovana rano voalazana. Mariana fa misokatra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ny Valle business center.